Amin'ny ankapobeny dia nafapo ny fahatongava mitsidika nandritra ty andro voalohany sy nisokafan'ny La Grande Braderie de Madagascar etsika izay karakarain'i Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Na dia homen-danja manokana aza ny fitaovam-pianarana dia tsy karitra fa mora ny vidin'entana ka izay no tena mahasarika ny olona. Songadina tokoa ny entana mety ho ilainy ny mpianatra amin'ny fanomanana an'izao rentrée scolaire izao. Maro ny marque représentée ty amin'ny Grande Braderie de Madagascar, anisan'izany ny marque l'étudiant izay mivarotra cahier, cartable sy ny kojakoja hafa ihany koa. Ny an'ny azo ampiasaina amin'ny mpanjifa angambany dia ilaina ny manao fampitahana amin'ny vidin'entana sy amin'ny kalitaon'ny entana satria maro karazana izy ety ary azo isafidianana tsara. Nandeha nijery ny trano efa ny tenako mijery ny entana nampiratiany mpandray anjara dia akoatra ny fourniture scolaire sy ny akanjo mety ilaina amin'ny sport an'ny ankizy sy ny hafa dia misy mivarotra lokona trano ety amin'ny Grande Braderie, groupe électrogène, panneau solaire, complément alimentaire. Laza Ramatoary Lala Ramanatsoa fa maro ireo safidy ao amin'ny La Grande Braderie de Madagascar andiany fahatelo amin'ity taona 17 sy 20 ity ary mila mampitaha ny vidin'entana sy ny kalitao ireo mpitsidika mialohan'ny antsifany. Afaka mametraka fitoriana eo anivon'ny Madavision kosa ireo rehetra izay matsapa fa voafitaka noho ny tsy fanajan'ny mpandray anjara ny fampidinana ny vidin'entana 500 isan-jato farafahakeliny. Mbola manana efatr'andro be izao ireo mpitsidika mahazatra ny La Grande Braderie de Madagascar hiantsenana.